Araka ny vaovao nivoaka sy niparitaka moa dia efa tonga ao a Madagasikara ireo inspektera roa avy amin'ny kafy. Efa tonga ao a Madagasikara ireo inspektera roa avy amin'ny kafy izay hijery ny kianjan'ny Barea Mahamasina raha efa azo handraisana lalao iraisam-pirenena ary ahafahana manome fankatoavana ho amin'izany. Ho hitantsika eto foana moa ny tohiny mikasika an'izay kianjan'ny Barea izay fa mialohan'ny hidirantsika amin'ny resaka izay ataontsika moa dia mbola tohiny mahazatra foana abonné vetivety alohan'ny chaîne atsika ary asio j'aime ny vidéo indrindra azadiny ihany koa ny mametraka ny commentaire ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny hirisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne atsika. Ny androny alarobia moa dia raha malala fa be dia be ireo olona izay nimenimenina fa tena tapatapaka matetika ny jiro, tapatapaka matetika ny herinaratra ao Antananarivo hatrany Antsirabe. Nanao fanambarana ny teo anivon'ny Jirama fa tapatapaka matetika ny herinaratra ao amin'ny Tambanjotra iraisany Antananarivo ka hatrany Antsirabe noho ny fisiany andro ratsy. No marihany fa miverina amin'ny laonina ny famatsiana herinaratra rehefa tonotony ny kotroka. Fa any amin'iny Antanambao Mahatsara iny raha araka ny loharanom-baovao izay hita tao amin'ny pejy ny Vaovao TV moa dia tanàna Hôlo Sisa mitsoaka ny mponina noho ny fanenjehana sy ny fisamborana. Mbola mihorohoro ny vahoaka ao Antanambao Mahatsara mahita ireo mpitandro ny filaminana maro miaraka amin'ny basy maneniky ny tanàna. Tafahoatra ny fanenjehana sy ny fisamborana ka lasa miafina sy matory any anaty ala ny ankamaroan'ny mponina. Hany ka tanàna Hôlo no hita tao Antanambao Mahatsara ary zara raha misy mpianatra ny sekoly. Sy mba tanteraka ny fiarahamonina noho ilay fanapahan-kevitra ny raisin'ny fitsarana ka rehefa inona no mahazo maneho hevitra ilay vahoaka sady miaro ny safidiny. Olona 5 no navoaka ny fitsarana tamin'ny asabotsy alina ary ny 5 kosa dia mbola voatazona ao amin'ny zandarmeria hatramin'izao. Izany moa ny zavatra nisy tany amin'iny Antanambao Mahatsara iny raha araka hita tao amin'ny pejy ny Vaovao TV ary ny loharanom-baovao izay voalazan'izy ireo moa dia Sofia Ratsiraka. Izahay koa dia mizara izany rehetra izany mba ahatonga ianareo afantatra foana ireo rehetra mandalo sy ireo rehetra misy ao a Madagasikara malala. Rehefa voalaza moa ny mikasika an'izay dia ndeha ary sika hilaza ny mikasika an'ity anankiray ity indray. Ity anankiray izay olazaintsika ity moa dia resaka trangana loza izay nitarika tamin'ny fahafatesana na hoe famoizana aina. Mpitrandraka volamena Efadahy maty tototry ny tany. Efadahy maty tototry ny tany ny andro omaly tany Ampatsakana Bekorobo. Ho an'izay mbola tsy mahafantatra an'izany Ampatsakana Bekorobo izany moa dia any amin'iny faritra Mevatanana iny. Raha ny fanazavana dia mpitrandraka volamena avy ao Ambatimiady Antanifotsy izy reto ary enina izy ireo no nitsahan'ny tany saingy avitra Soamantsara ny roa na dia naratra mafy aza. Ho andry ampiadanana ary mandry ampiadanana mony maty niezaka nitady izay ahasoa izy ireo, niezaka nitady izay hanatsarana ny fiainana nefa indrisy moa izany ny zavaniseho izay le hoe kabarin-janahary na hoe lahatra zanahary. Ho an'ireo izay roa avitra Soamantsara kosa dia arabaina tsy maty fo amanaina ary isorana ny Andriamanitra Andriananahary mbola nitasy nanampy anareo ary niaro anareo natonga ianareo avitra Soamantsara. Fa ity hafa manaraka ity indray dia fametrahana samboadiny ireo ben'ny tanàna vaovao tao amin'ny distrikany Antananarivo Antsimondrano. 4 no isan'ny ireo ben'ny tanàna voalan'ny farany teo manerana ny distrikany Antsimondrano. Alohany handraisany ny asany dia napetraka ny marika ara-panjakana mahaben'ny tanàna azy ireo. Ny anterimera Andoholona no mpiasy misolotena ny vondrom-bahoaka ampakitra itsinjaram-pahefana amin'ny mahalo olona any Atiramatoa izay hitantsika amin'ny sary ity moa dia nisolotena ny filohan'ny anterimera Andoholona no antony nanatrehany an'ity lanonana ofisialy ity ny androany.
manolonany ity zavatra androany aty moa dia tsy adinony ity ramatoa ity ny nankasitraka sy ny sotra ny filohan'ny repoblika ary toy izao moa ny fankasitrahana izay nomeny araka izany dia manakaiky bebe kokoa ireo ben'ny tanàna manomboka izao ary isorako ny filohan'ny repoblika nanome izay fanararoatra izay hanimpanako ny asa sy ny ezaka rehetra hatao fanohanana azy ireo hiangany ny tena fampivoarana avy ny ifotony hoe hafatra izay nambarany ity ramatoa hitantsika amin'ny sary ity ny teny filamatry ny sy ny targetrany moa dia tsy miova fa mbola toy ny mazatra foana toy izao moa ny targetrany ity ramatoa ity misaotra amin'ny zavatra rehetra fitiavana fa tsy fangahalana hoy ity ramatoa ity araka ny teny filamatra izay ivoiziny isanandro rehefa avy nilaza sy ny resadresaka mikasika aniny ramatoa iny isika dia ndeha ary isika ilaza indray koa ny mikasika ny ady amin'ny kolikoly laharana fa 700 i Madagasikara mihatsara ny laharany Madagasikara amin'ny ady amin'ny kolikoly raha araka ny indice de perception de corruption tamin'ny taona 2024 dia nahazo isa 420 amin'ny 100 i Madagasikara eo amin'ny laharana fa 700 amin'ny firenena 20 nohony zany i Madagasikara milahatra miaraka amin'ny Iraki, Cameroun sy Uganda nohony ireo zavatra voalaza teo ireo moa dia azo heverina ho fandrosoana kely ihany ity hoy ny eo anivon'ny Transparency International Initiative ny tsy fampiany tetibola entina miady amin'ny kolikoly no isan'ny sarotra hatreto hoy izy ireo hatrany tao anatiny ity zavatra izay nolazaintsika teo ity omena prime 404 euro ireo mpiasa izay miisa 10,000 nahazo tombom-barotra hatramin'ny 120 isanjato ny orinasa mpamokatra fiara Ferrari tamin'ny taona 2024 izay nazahoana tombony 1.13 miliara euro tafakatra 4.20 miliara euro ny vola mihodina ao amin'ny orinasa raha toaka 4.15 miliara euro no tanjona hotratrarina tamin'izany nampahafantatra ny tale generalin'ny orinasa Ferrari fa omena prime 404 euro ireo mpiasa izay miisa 10,000 izay misy ao Italia ny sasany amin'izy ireo raha ny vavoana voaka ny sampandrara misahana ny asa fanaovan-gazety italiana marina fa efa nahazo prime 503 euro ireo mpiasa ireo tamin'ny herintaona ho faranantsika tanteraka moa ity video ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy fa mialohany hamaranantsika azy moa dia ho anareo izay mba tia miheniheno hira ho anareo izay mba tia miheniheno ireny kalokalo sy vazovazo reny dia mba manasa anareo kely hiheno ny hirany tsiliva izay mitondra ny lohateny hoe mialany be zesta fa anisan'ny tena hira tsara iny ary misy kalitao ihany koa tompoko vavy sy tompoko lahy zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo rehetra na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiatiny sesisesy zay fa tsy halavana ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy